Anomboka rampitso ary aharitra roa andro kosa ny hetsika Serenissime, hetsika iray manodidina ny fikojakojana ny endrika amam-bika sy ny antsoina hoe bien-être ihany koa. Hetsika iray karakarain'ny cabinet MBA na ny Madagascar Business Advices ny Serenissime izay ho tanterahana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton manomboka rapitso. Natao an'ireo matianina sy ny daolobe ity hetsika ity izay mitondra ny lohahevitra hoe côté nature, côté glamour raha ny fanazavana izay noentiny mpikarakara. Serenissime efa vonona miandry ny public ho avy pendant les 2 jours. Ici mandritra ny 2 jours conférence maromaro à thème. Ici ihany koa démonstration ataon'ireo participants, mety hoe démonstration ana soin, io na maquillage, izy koa défilé marobe. Ici ihany koa atelier, ohatra atelier ana cupcake, auto-maquillage. Izy koa zany moa zany ny formation omen'ireo ino moa exposant iny amin'ny animation ataon'zareo koa zany pendant les 2 jours. Sinon Serenissime ifarana amina soirée hairstyle and make-up any amin'ny toit de Tana, ahitana Mada Jazz, Sandrine Vatsofetra, défilé, hairstyle and make-up, dia ahitana ihany koa tango argentin, T-line, dia efa ham cocktail. Sinon l'ouverture en salon de 9h jusqu'à 20h non-stop. Et on a l'honneur demain, après tous les protocoles, que le salon soit ouvert par T-Lane. Androany tolakandro dia nanomana ny trano evany avokoa ireo mpandray anjara mandidina ny 700. Anisan'ny mandray anjara amin'ity hetsika ity i Eva styliste. Voalohany indrindra aloha misy lahatra anankiroa dia ny 36 premier metsany ny zoma amin'ny 5 sasany amin'ny eo dia ny sabotsy amin'ny 10 sasany amin'ny 20 eo. Anankiray aloha izay dia ankoatran'izay koa misy stand ahitana collection vaovao zany dia akanjo accessoire zay. Misy raha ny fantatra ny vidim-pidirana 2,000 ariary ary misy ihany koa ny 5,000 ariary izay ahafahana mandray anjara ihany koa amin'ireo atrikasa sy fiofanana samihafa toy ny auto-maquillage. Itoy hatramin'ny sabotsy moa ity hetsika ity.